Halleloja, mbola faly miarabantsika indray ny tenako amin'izao asabotsy 5 jolay 2026 izao. Mino fa nitehirizan'Andriamanitra ianao tao anatin'ny ity herinandro ity, ary androany andro farany ao anatin'ity herinandro ity mbola tohizantsika foana no mivavaka mifandray amin'Andriamanitra. Voalohany indrindra misaotra n'Andriamanitra izany fahasoavana lehibe izany ahafahako mitondra antsika ao anatin'izao fotoam-bavaka izao. Ary tsy adiny foana misaotra amin'ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa amin'ny tombosoa izay omena ho ahy indray anio ahafahako miaraka eto amintsika eto amin'izao anio maraina izao. Mino fa tena vonina tsara isika sy ianao androany ary Andriamanitra anao zava-dehibe indray androany. Apetratsika feno mpelantanany avy hatrany izao fotoam-bavaka izao. Tena hoe izy no mitarika atsika, izy no mampianatra atsika, izy no miaraka amintsika hatrany, izy mikasika ny foditsika tsirairay avy ao anatin'izao fotoam-bavaka izao mba ahafahantsika miakaika, manakaiky hatrany amin'Andriamanitra. Amen. Fampatsahivina avy hatrany no ateny amin'ity volana ity, fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra. Dia androany isika mijery fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny intercession, amin'ny alalan'ny fijoroana ambanga. Andao isika vetivety ijery tenin'Andriamanitra momba izany voalohany satria Jesosy Kristy mihitsy no ahoana fiteny an'izany hoe Jesosy Kristy mihitsy no exemple lehibe ho antsika sy ianao amin'izany hoe intercesseur izany. Ny tenin'Andriamanitra vakiantsika hitantsika ao anatin'ny Romaina 8:34, Romaina 8:4-7 miara vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Iza no manameloka, Kristy Jesosy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa, ka mitoetra eo an-tanany ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Amen. Iza no manameloka, Jesosy Kristy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa, ka mitoetra eo amin'ny tanany ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Zatra reo te hiteny amintsika hoe te hampatsahitsika tena hoe sakrifisy lehibe nataon'i Jesosy Kristy noho ny fitiavany antsika sy ianao. Dia hoe maty tao ambonina croix, nekeny izay zavatra izay, nekeny ho faty ho antsika sy ianao. Izay eto tamin'izany fotoana izany raha tadidinao tamin'i Jesosy Kristy maty mbola tsy teto an-tany ange isika fa nekeny maty ho antsika, na ino fahotana tonga dia nekeny izany. Sakrifisy lehibe nataony izany, natolotry ny aina ho antsika sy ianao. Kanefa amin'ny alalan'io teny io jerevy tsara, iza no manameloka, Jesosy Kristy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa izy ka mitoetra eo an-tanany ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Nataony sakrifisy. Dia rehefa vita ny sakrifisy ny tena marina ho an'ny olombelona izany, rehefa efa navita zavatra lehibe dia hoe aleo akaina amin'izay amina olombelona izany. Matetika ny olombelona misaina ohatr'izany. Kanefa Jesosy Kristy tsy izany, fa ny azy izay natombokany dia faranana, tena hatramin'ny farany azy. Mifantany hoe amonjena antsika sy ianao nandehanany eto, ary mifantany hoe raha tsy mijoro ambanga ho antsika sy ianao izy dia ho sarosatra no iainantsika eto. Tadidinareo momba ny Petera dia izy niteny tamin'ny Petera eny, efa nitady hamelezana anao Satana fa nivavaka ho anao, nivavaka ho amin'ny finoanao. Dia tsy ho an'ny Petera rery izy mivavaka
araka ny tenin'Andriamanitra io, mivavaka, mi-intercede, mijoro ambanga, mifona ho antsika sy ianao izy isanandro. Dia io exemple io no raisintsika. Raha milaza antsika hoe zanak'Andriamanitra, raha milaza antsika hoe mpiara-miasa amin'Andriamanitra, dia miara-miasa aminazy amin'ny lalana rehetra. Dia ity ny lalana anankiray ahafahantsika miara-miasa aminazy mba anakaiky anazy bebe kokoa, satria izay makarary ny fony Jesosy dia tokony makarary antsika raha tena milaza isika hoe tia azy sika, tia an'Andriamanitra sika. Izay mampieritreritra ny Jesosy tokony mampieritreritra antsika ihany koa. Izay makarary ny fony Jesosy dia tokony makarary amin'ny fontsika ihany koa. Maro ny tenin'Andriamanitra miteny marina tokoa hoe amin'ny andro farany be da be ho mangatsiaka, be da be ho tia teny. Ny kristianina ny akabetsana fotoana nge resany amin'izany satria finoany ahoana zany no lasa mangatsiaka, tsy maintsy hoe tonga kristianina ianao, mino an Jesosy Kristy, nentsika zao resany ho lasa mangatsiaka, ho lasa tia teny. Lay lasa tia teny hoe mieritreritra, mivavaka ho antsika ihany isika, fa tsy mivavaka ho an'ny olo-kafa, fa tsy mahita olona ao anatin'ny olana, tsy mba maka fotoana isika hoe hivavaka hijoro ambanga ho azy, hoentintsika ho anatrehan'Andriamanitra ny olana, mba ho vaza i olana izay mba tena hitotika amin'Andriamanitra, mba tena ho atsapa izy hoe tsy misy afaka mamonjy anazy fa tsy Andriamanitra. Mila isika zareo hoe mafana foana ho an'Andriamanitra, ny finontsika tsy tokony mihaino fa tokony miakatra hatrany hatrany, ary tsy tokony mihaino amin'ny fitiavan-tenitsika. Mila ity olona tahaka ny Jesosy ity olona, mijoro ambanga izy ho an'ny problème rehetrarehetra mety misy amin'izao tontolo zao. Tsy haiko hoe misy fotoana tsy haiko ianao raha manao an'izany, misy fotoana za tena mipitraka mandinga rehefa avy mivavaka matetika manao an'izay zavatra izay, mandinga hoe ohatrany ahoana ny alehibean'io Andriamanitra antsika io. Za eto amin'ny toerana misy anay eto mivavaka aminy, mivavaka ho anao zao amin'izao fotoana izao. Dia any amin'ny toeran-kafa misy olona anankiray ihany koa mivavaka, mifandray amin'Andriamanitra. Eraky n'izao tontolo izao mifiry ny kristianina misy miara-mivavaka amin'Andriamanitra, amin'ny fotoana mitovy fiangonana firy hoe raha misy fotoam-bavaka miara-mivavaka amin'Andriamanitra daholo. Nefa izy mandre an'izao vavaka rehetrarehetra ataontsika zao. Akory ny alehibiazan'Andriamanitra io, tena tsy takatry ny saina. Fantany daholo tsy priany zavatra lazaintsika, zavatra hoentintsika mambavaka. Tsy hoe zavatra mandalo io fa tsarona, ary magaga tokoa. Misy teny anankiray ary milaza hoe isika rehefa mivavaka alohan'ny angatantsika zavatra anankiray amin'Andriamanitra efa fantany izany. Lehibe izy, tena lehibe izy. Ary io Andriamanitra lehibe io name opportunité atsika sy ianao ifandray aminy. Tena mandiny tsara atsika hoe iza moa isika, iza moa za, iza moa ianao. Za mahatonga ny David miteny iza moa za. Nomen'Andriamanitra tombosoa isika hoe ho tonga zanany. Omen'Andriamanitra tombosoa isika miara-miasa aminazy ho amin'ny fitomboana amin'ny fanjakany. Dia amin'ny alalan'ny fijororam-banga, amin'ny alalan'ny intercession, tena hoe miray fo amin'Andriamanitra, manakaiky atsika n'Andriamanitra izany. Satria izy mahalala ny zava-drehetra, mahalala ny situation namanao izy. Ianao koa mahafantatra ny situation namanao, ka rehefa hoentinao anatrehan'izay situation zany dia faly izy. Faly izy satria tsy tia teny ianao, tsy mieritreritra momba anao rery izy. Momba anao rery ianao fa mieritreritra momba ny namanao ihany koa. Rehefa manao an'izany tsika dia manakaiky an'Andriamanitra hatrany hatrany. Tena tsy ho lava za zareo androany fa te aprisika antsika sy ianao hoe andao tena mba mieritreritra ny olo-kafa ihany koa isika. Mieritreritra amin'ny fiangonana, mieritreritra amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Maro ny fanenjehana momba amin'ny mpanompon'Andriamanitra, fa ny tena marina tsy fantatritsika zavatra iaina amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Mahita mpanompon'Andriamanitra ianao mitory teny, mahita mpanompon'Andriamanitra ianao manao délivrance,
miteny ampahefana rehefa manao délivrance. Mahita mpanompon'Andriamanitra ianao maminany, mahita mpanompon'Andriamanitra mivavaka ianao dia miseho fahagagana. Zay zavatra zay hitanao fa zavatra iainao mbadika n'izany tsy haintsika, tsy fantatritsika satria samy manana fiainana mitovy tsika eto amin'ity tany ity. Mila ianao mandeha miasa mitady vola, mijery amin'ny vadinao, mijery amin'ny zanakao, misy problème rehetrarehetra mila hatrehanao, dia ohatr'izany koa ny mpanompon'Andriamanitra. Izy koa mety manana olana mihoatra an'izany satria izay olana ny olona amin'ny fiangonana misy anazy dia izany koa raisiny olana hoentinao hanatrehany Tompo. Mila isika mivavaka ho amin'ny mpanompon'Andriamanitra, mila isika mivavaka ho amin'ny mpino rehetra izay fantatritsika. Mila isika mivavaka indrindrandrindra ho amin'ny fianakaviantsika mba ho voavonjy. Aza misy adinonao mihitsy izany isan'andro na zanakao na vadinao izay mbola tsy voavonjy. Ray aman-drenao, ravavinao, ranadanao, ny anadanao hoentinao hanatrehany Tompo, zavikelinao, ny taranakao, ary ihany koa ny mpiara-miasa aminao, ary ihany koa ny olona indrindra indraindray lasa manana an'izany fomba fijery izany ny kristiana hoe za tsara, za manao tsara. Nena ihany io jereko fa ty tsy pino ty manolo foana, ty zao tontolo zao ty tsisy rarahiko momba anazy. Nefa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe Jesosy tonga ho amin'ny mpanota, isika koa ohatr'izany taloha. Fa ndao isika anana fomba fijeriny tahaka ny Jesosy Kristy, mahita ny zareo isika tahaka ny nahita ny Jesosy Kristy atsika sy ianao. Tonga izy maty dia nitsangana izy dia mipetraka ao amin'ny kavanandray izy, mivavaka ho atsika sy ianao. Dia tsika ihany koa amin'izao fotoana izao mivavaka ho an'ireny olona izay tsy mbola nandray an'i Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy ny fiainany. Izany tena hoe anakaiky an'Andriamanitra ianao satria mpiara-miasa aminazy ianao, satria ho hitan'Andriamanitra zay makarary ny fony dia makarary ny fonao ihany koa, zay mampihatratra anazy dia mampihatratra anao ihany koa. Tena andao isika sy ianao hanao an'izany ary andao isika sy ianao ihany koa hivavaka mba anana fo hijoro ambanga ho an'ny olona maro. Andao ary raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dada, mbola misaotra sy midery indray mankalaza anao izay, ny fahalebiazanao, ny fahatsarahanao. Misaotra anao ny famindram-ponao anay, ny fitiavanao anay, ny fahasoavanao izay arotsakao amin'ny fiainanay isan'andro. Misaotra anao dada fa maro ny zavatra ataonao amin'ny fiainanay izay tsy voatanisainay. Mankasitraka anao midera ny anaranao masina aho, mame voninahitra anao fa tena tsara ianao dada, sady tena mpanao tsara ihany koa. Tsy mety tsy voatanisainay eto ny zavatra rehetrarehetra nataonao tamin'ny fiainanay, fa te hisaotra anao fotsiny izay. Indrindra ianao mijoro ambanga ho anay isan'andro. Mety misy fotoana izay tsy mifampiresaka aminao, tsy mivavaka, tsy mihatrehatra momba anao, momba ny fanjakanao, kanefa ianao dada mihatrehatra anay isan'andro. Raha io mivavaka ho androany ho an'ny olona rehetrarehetra manaraka an'izao fotoam-bavaka izao, ka sio dada ny fonay tsirairay avy, ka sio izay Tompo mba tena hoe anana fo tahaka anao, anana fitiavana tahaka anao, tsy ity tena fa tena ity an'ny olona, indrindra ity ampanomponao, ijoro ambanga ho ampanomponao, joro ambanga Tompo ho an'ny mpino tsirairay avy eraky n'izao tontolo izao izay mety mandalo mifanenjehana. Mba hijoro ambanga ihany koa Tompo ho amin'ny fianakavianay, ny ray aman-drenay, ny zanakay, ny zavikelinay. Omeo fo ihany koa izay dada mba hivavaka ihany koa ho amin'ny mpiara-miasa aminay. Marina mety misy fotoana hoe misy disadisa, misy adiady, fa omeo fo izay mba hivavaka ho an'izy ireo. Ary indrindra ihany koa Tompo ho an'ny olona izay mbola tsy mahalala anao. Omeo fo izay mba hivavaka hijoro ambanga hiintercede ho an'izy ireo, mba hitodika any aminao izy ireo tahaka namonjenao anay dada, mba ho voavonjy ihany koa izy ireo, mba voninahitry ny anaranao irery ihany. Misaotra anao sady aho dada satria
fa ianao tompo ozy ny teninao manao hoe ny fony mpanjaka aza dia ompelan-tananao, ainao miincline amin'ny fony amin'izay tiavanao azy. Mino aho dada fa ho kasianao ny fony ay tsirairay avy, ananazany fo ijoro ambanga anatsara sy hiara-iasa aminao ho an'ny fanjakanao eto amin'ity tany ity. Misaotra anao dada, midera ny anaranao masina, mame voninahitra anao ireriana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Misaotra anao nanaraka an'izao fandarana izao, misaotra anao nanaraka an'izao fotoana izao, ary entiko fahasoavana sy famindram-po anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao, dia hitoetra amin'ny trano Jehovah andro lavy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Pasteur Noma ihany koa.